mpanolotra Marthe, Hervee. Misotra ny tompo lehibetsika rahavavy, manana indray zao fotoana ankehitriny isao ifampitatana ny eto amin'ity onjam-peon'ny radio vaovao-maso ity. Teny ny tompontsika eo amin'ny Salamo 5:7. Andininy voalohany sy faharoa no anomboantsika izao fandaharana izao. Salamo 5:7, andininy voalohany sy faharoa. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anandratra anao ary Andriamanitra mpanjaka, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalaza anao isan'andro sy idera ny anaranao mandrakizay tory. Dia ny faniriko dia hoe isika tsirairay avy, dia iteny toy izany nambaran'i David izany avokoa.
anandratra-nao ny foko ny antokopirandra-voangy fifafahana. Ary dia izany tokoa no toe-posy toe-panahy ananan'ireo olona rehetra resy lahatra ny amin'i Jesosy Kristy, manandratra azy. Tsaroko fahiny fony mbola tanora, misy rahavaviko ao anaty fianakaviana izay. Tamin'izany nivoaka dokotera izy. Rehefa nivoaka dokotera izy dia taoriana kelin'izay nisy fotoana tafahoana izahay. Ary dia tamin'io fotoana nionana io dia sahirana aho izy. Sahirana manao inona ho aho? Mikarakara ny fanomezana hoy izy izay omeko ireo mpampianatra izay nampianatra ahy. Dia gaga hoe omena fanomezana daholo le mpampianatra anao. Eno izy ireo rehetra mpampianatra izay nanampy anahy tao anatin'ny teziko izy dia omena fanomezana daholo. Dia hoy aho taminy hoe nga voatery manao an'izany. Dia izao tsara ny navaliny. Tsy voatery manao izany hoy izy, fa ny zavatra ngezabe nataony hoy izy dia ataoana hoy izy ny fipetraka amin'izao. Noho ny soa ny raisiny tamin'ireo mpampianatra dia tsy mandry ny sainy, tsy mety ny fony raha tsy manome fanomezana azy. Ary nanaitra aza fanomeza tsara-bidy no hitako teny an-tanany, tena sarobidy sady tsara tarehy. Ry havako, ny zavatra misy na inankasitraka ny mpampianatra azy izy, sady afaka nanao izany. Misy moa tsy afaka manao izany na te hanao izany aza, satria tena tsapany ny fahasoavana ny raisiny tamina havitan'ny doktorahany amin'ny mahadokotera azy. Fa isika mandrakariva kosa, ohatra ny tsisy dikany amintsika ilay soa raisintsika amin'Andriamanitra. Nefa na dia io rivotra iainantsika io aza, tsy miaina toy izao isika raha tsy Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana izany rivotra iainantsika izany, ka mampahatonga izany rivotra izany tsy manimba antsika, tsy manepitra. Raha tsy ampy io rivotra io, na mifofofofo loatra io rivotra io, dia amin'izay fotoana izay tsy afaka miaina ara-talàna isika. Fa nataon'Andriamanitra miantonony io rivotra io, ary mbola aposany masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy araka ny voasoratra ao amin'ny Matteo 10. Izany zavatra izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Saingy izao mandrakariva dia ohatra ny tsy manaitra antsika, ohatrany hoe efa mahazatra. Ary izany koa zava-misy hatrao an-tokantrano ao. Raha misy olona zao manome zavatra anao dia hainao ny misaotra, fa rehefa ny vadinao manome zavatra hoeto aty dia ohatry ny adiny mandrakariva ilay misaotra.
mila mahay mankasitraka tsika. Zao olona noforoniko ahy izao ny tompo no anambara ny fiderana. Eny, izany ny voasoratra ao amin'ny Isaia 3:7-20. Zao olona noforoniko ahy izao izy anambara ny fiderana. Dia ny zavatra teneniko anao dia izao. Tena efa midera sy mankasitraka an'Andriamanitra venao isan'andro. Efa tena manome voninahitra azy venao. Manandratra avo ny anarany venao. Sa manakory? Mbola indreto ny antoko-pira hosana avy eo amin'ny efitsika ambojatao fitiavana. Mitarika antsika nandratra ny tompo.
araka ny hira sy vetso ny antoko-pira hosana teo, anandratra an'Andriamanitra. Zay ny tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay, anandratra an'Andriamanitra. Ahoana moa zany hoe manandratra an'Andriamanitra? Mametraka azy amin'ny toerana voalohany ny dikan'izany, mba holohany amin'ny zavatra rehetra Kristy, hoy ny teny eo amin'ny Kolosianina 1:20. Raha ohatra zany ka misy fanapahan-kevitra raisina, dia izy aloha ny voalohany zay vao ianao. Inona ny lazainy aloha? Zay vao ny atsika. Ary milaza aminao ara-vavy, amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny sitrapon'ny Tompo no ho tanteraka. Amin'ny zavatra rehetra mila mahatoky an'Andriamanitra isika, fa izy ny mahalala ny hevitra hiverana antsika, hevitra mitondra fiadanana fatsilosa. Araka ny Jeremia 7:20. Koa mila mahatoky an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika manontolo, tsy manaya, tsy matahotahotra, tsy misalasala ny amin'ny ampitso. Voatsela zao nahita olona zany niresaka tany amin'ny toerana anankiray hoe ny lehibean'ny sekoly izy dia milaza fa tsy hisy ny fanadinana, ary dia vokatr'izay dia tena hoe baranandry ny fitezanan'ireo ankizy mpianatra, satria mieritreritra hoe tsy hisy tsiny ny fanadinana io, dia ohatrany tsy mivakivaky loha fa ohatry ny vakansa. Dia tahaka izany koa nefa ireo ankizy mihoatra noho izany. Rehefa izay ny resaka mandeha, ny talehibe izao no miteny an'izany, dia amin'izay fotoana izay na izy koa aza tsy mifantoka, ary dia tena tsy niomana mihitsy amin'ilay fanadinana izy ireo, tena tsy niomana mihitsy amin'ilay fanadinana. Dia nefa hitantsika hoe misy ihany ilay fanadinana. Hitanao fahavoazana ngezabe ny an'ilay ohatr'izay miantso antsika ny Tompo, miantso antsika hoe ataovy tena matotra ny finotsika an'Andriamanitra. Misy koa olona sasany izay mbola miozongozona amin'ny finoana hoe misy ihany ve Andriamanitra sa tsisy? Misy ihany ve zany fitsaran'Andriamanitra ny an-danitra any? Misy ihany ve zany afo be sy ny paradisa zany sa tsisy? Miozongozona amin'ny finoana dia rehefa miozongozona dia mieritreritra izy hoe tsy misy. Zay koa moa no tanjon'ny Satana amin'ireny karazan-javatra ireny, mba hinonao fa tsy misy azy, dia afaka miasa mangina fotsiny izy, tsy misy olana. Aoka ho azontsika antoka ny finoantsika, aoka ho fantatsika tsirairay avy fa ny Tompo mihitsy no miteny hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady sy harapany. Toero izy ka mimorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Hitantsika amin'izany hoe tena mila miambina. Petera 1:5
5:9 no nilazaiko teo. Matokian'Andriamanitra, minoa azy. Zay zavatra ataonao dia ataovy amin'ny faharesen-dahatra tanteraka, fa tsy mizongozo-pinoana. Ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha izay no tanterahanao. Manandratra an'Andriamanitra eo amin'ny androm-piainana manontolo. Satria ho ilay teny eo amin'ny Korintianina 1:5, andininy 7:15 manao hoe: fantatrareo fa tsy foanantsika ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Tsy verimaina ny ezaka rehetra izay nataonao, ary tokony hatoky azy isika, fa izy mahalala ny hevitra hiverina antsika, hevitra mitondra fiadanana fa tsy losa. Koa heveriny amin'izany, ataovy resy lahatra ny finoanao ianao, ary ataovy mahira-tsaina ka mahalala tsara ny soa izay ataon'Andriamanitra aminao. Indray maka misy ankizy mipetraka any ambanivohitra, ankizy lahy izy io, nitady asa taty an-drenivohitra izy. Ary rehefa nitady asa taty an-drenivohitra izy dia nanome adresy, dia iny no nandefasana ny taratasy. Iny no nandefasana ny taratasy hiantsoana azy hiasa. Ny zavatra nisy anefa dia izao: tsy voarainy ilay taratasy. Ary rehefa tsy voarainy ilay taratasy, dia inona ozy izy ianao no niseho? Ny seho dia niandry le orinasa ka niandry tsy tonga izy. Dia hoe ilay orinasa hoe tsy tapa-kevitra indray izy izany. Ary rehefa hoe tsy tapa-kevitra indray izy, dia mazava ho azy fa nisoloana olona le izy. Taty aoriana dia nanontany indray le nanontany indray lay zazalahy izay asa. Ary dia gaga le orinasa hoe fangaha tsy voarainao ny taratasy. Valiny dia hoe tsy voaray. Ary rehefa tsy voaray le izy dia nolazai ny orinasa taminy hoe efa voasolo ny toeranao. Ianao mihitsy ny voaray saingy efa voasolo ny toeranao. Nampalahelo le zava-niseho. Niala nangahy ahy fotsiny izy. Izay ny zava-nisy. Hitanao ny zavatra tiany Tompo ampianarina antsika dia hoe mila tena diniantsika mihitsy ny toerana izay ametrahany Tompo antsika, ho mpanandratra azy, mpanome voninahitra azy, ary ataontsika vaindon-draharaha, izany hoe manandratra ny Tompo izany eo amin'ny fiainantsika. Izany no entsoan'Andriamanitra antsika izany, hanandratra azy. Ary dia tsy avelantsika hoe hiandry-tsika manao an'izany hoe le izao aloha mbola manana olana ka mbola tsy hanandratra azy. Fa tena hoe eo amin'ny fiainantsika manontolo na inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika dia Jesosy foana no sandratsika.
Asandratroavo ny anarana mpanjakako ary tio isaorana mandraky izay anao Jesosio anjara lovako eto an-tany sy rahatry izay anao ary Yana mileri wani tumputuju Jesusio ni fuku feno fiti abana tulutwana Hari tefe ambuari tumpwa iti tuana For the truth, papitiavana manuluchaya nuritiavana mua Jesosio isaurana mandrakizai yana nutulurana ufitiavana tiavana Aina nuna fuina utagalu ni tene pisai beluka e fatupu ni tupiana nandau ni lapani laina kane pasana kamalala sadi mamini tinidi na tetiana Seja papa tesana Isuru satu familu aku Seja papa tesana Isuri satu familu aku Jesusio Ni fuku fenu viti amana tulukana Ari tepe Ambuari tukwa haiti tuana Any from the truth of Pitiavana Manuchai, Pitiavana Ua, Jesusio, Isaurana Mandakiza, Yana. Adolinina no nkialo izay ira asandratroavo izay anandratra ny tompo amin'ny fiainantsika eo amin'ny lafiny pratika ahoana moa zany hoe manandratra ny tompo zany hoe izy no menao voninahitra eo amin'ny fiainanao izy raha teo ny laza amin'ny Samuela voalohany toko 2 andiny 17 zay manome voninahitra aho izy nomeko voninahitra ary zay manamafy ho any ho afa-baraka manome voninahitra n'Andriamanitra zany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika zany hoe raha mianatra
ny antony ianarako anandratako avy ny anaran'i Jesosy mba ho hitan'izao tontolo izao fa mpanolontsaina Jesosy. Tsy manao kitotoa zany amin'ny fianarana sy ataoko mba ho hitan'izao tontolo izao hoe mpanolontsaina tokoa ilay ato anatiko, ary hitenenan'izy ireo tahaka n'ilay voasoratra ao amin'ny Zakaria 9:7 hoe mba hanaraka anareo koa izay satria hitanay fa momba anareo Andriamanitra. Izay lafiny pratika izay zava-dehibe. Raha miasa, asehoko amin'ny asako mihitsy fa ao anatiko Jesosy Kristy. Tsy manao saritava eo anatrehan'ny mpampiasa, fa tena hoe ataoko tsara ny asako ho voninahitry ny Andriamanitra. Mba ho hitan'izao tontolo izao hoe tsara kosa ny mampiasa kristianina. Ary eo dia manararoatra amin'ny teny antsika, indraindray misy amintsika miasa dia hoe kristianina, nefa dia manararoatra ohatran'ny banga mialina maha kristianina ny mpampiasako, dia tontolo andro manapaka asa foana, nefa manimba ilay toeram-piasana izany ary tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Miantso antsika tsirairay ny Tompo mba tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ka hitandrina tsara fa tsy hanao kitotoa. Misy nge tena mitandrina tsara saingy ny zavatra miseho dia tsy ao koa Jesosy Kristy ka na mitandrina aza dia tsy mahavoy ihany. Ataovy manana ny Jesosy Kristy ianao, ataovy manana ny Jesosy Kristy ianao. Ahoana ny fananana ny Jesosy Kristy izany? Jaona 1:12 izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ka hisandratra ny anarany eo amin'ny fiainanao. Ahoana indray izany hoe mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy? Hoy ny teny ao amin'ny Romanina 10:7 manao hoe satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona ahazona fahamarinana, ary amin'ny vava no anikena ahazona famonjena. Dia hitanao amin'izany teny izany fa tena hoe ny pratika ny tediavin'ny Tompo eo amintsika. Ataovy tena misandratra izy, tena misandratra, ka hita miasa amin'ny asantsika ny fahatsarany. Tsy ao zany le hoe manao asa vita gasy izay fitenin'ny olona taloha, fa tena hoe asa vitan'ny kristianina malagasy manandratra an'Andriamanitra, manao tsara. Satria olona hiteny ato amin'ny Titosy 4, Titosy 4 ny 5 hatramin'ny 5 ihany raisitsika.
Mahatoko izany teny izany ary izany zavatra izany dia tiako itoponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara, sady tsara no mahasoa ny olona izany zavatra izany. Manao asa tsara ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Indraindray tsika mieritreritra hoe fa maninona ary no tsy mandeha ny asako, fa maninona ny tsy mandeha ny tsenako, ay ny fandraisan'olona kay tsy tsara. Zany le zava-misy. Aiko nisy olona efa voadona. Za zao misy farmasia anankiray izay, mba zaraiko aminao le izy. Tena voamariko mihitsy fa manao fanahiniana. Inona moa le fanahiniana ataony? Raha ohatra zany ka misy fanafody vidinao ny anankiray ataony diso le famerim-bola. Raha tsy mitandrina ianao manamarina tsara fa indraindray manko tsika dia rofina fotsiny le vola. Tena voany, mahavoa betsaka mihitsy izy. Andanina izay. Amin'ny ankilany raha mividy fanafody ao ianao ka ataontsika hoe sachet 20 ohatra ny ao anatin'le fanafody, 10 no taony ao anatiny ao, dia ny 10 asoriny. Mba eritrereto amin'izany. Dia hitanao amin'izany hoe tena vai ako, za tsy mividy fanafody eo amin'le izy tsony mihitsy. Ohatr'izany le izy. Misy olona ohatr'izay. Dia rehefa betsaka ny olona mahamarika an'le izy, dia misy koa za koa rehefa miteny ny ankiziny dia hividy zavatra ry, na miteny ny olona fantatra toy izay za efa voadona tao fa tandremo. Dia ohatr'izany le izy. Dia manjary mampiena ny client izay tokony hiditra amin'le olona. Fa raha tsara kosa ny ataonao, andeha ataontsika hoe mpivarotra ianao, dia ataontsika indray hoe mpivarotra amin'ny épicerie. Dia tsara ny ataonao, dia vao miditra le olona, falifaly sy mitsikitsiky ery ianao mandray azy. Tena ohatry ny tsapan'le olona hoe tiana izy. Manahoana ny toe-po sy toe-panahinao mandray an'izay? Izay le tsy fahita firy. Faly be mihitsy ianao. Faly be ianao mahita olona toy izay. Ary rehefa mahita olona toy izay ianao, raha misy olona hafa miteneny dia ho ao dia mety hiteny aminy ianao, tsy adiniko mihitsy ny tsikitsikin'le olona ao. Mahafinaritra izy ireo dia amin'izay fotoana izay me mandeha le varotra. Zara amin'izany ny tiako lazaina. Ka miantso anao ho tena fanandratana an'Andriamanitra ny fiainanao manontolo, fanomezam-boninahitra azy. Rehefa izay ny tanteraka dia tena mitombona mihitsy le hoe faly aminao Andriamanitra, ary dia omeny anao ny irinin'ny fonao. Meny ianao izay irinin'ny fonao. Tena manome voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'izay. Mila mianatra manome voninahitra an'Andriamanitra tahaka izany isika, mba ho hitantsika eo amin'ny fiainantsika koa ny fahatsarany. Hoy ilay teny eo amin'ny Salamo 119 andininy 412 manao hoe: satria izaho no niraketany fitiavany dia hamonjy azy aho, anandratra azy amin'ny afo aho, satria mahalala ny anarako izy. Mamonjy antsika tokoa ny Tompo, manandratra antsika amin'ny afo,
anjara antsika tsirairay ny mandiny tena manoloana izany mba tena ahavaly fitivy antsika, mba tena manolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra tokoa ve tsika. Mila tsy atao amin'ny teny fotsiny, araka ilay ny lazainy apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona 1:7 manao hoe: anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ka na inona zava miseho dia tena mijoro isika ho an'i Jesosy. Amintsika intson'ilay sitrako tao amin'ny hira
mitondra ny lohateny hoe lokaloka iny eo anilan'i Jesosy tokoa no mahatsara antsika. Ary ninona zava-miseho ato eo dia tokony isika anandratra azy mandrakariva. Eo amin'ireny zava-miseho ireny koa no hitsapan'Andriamanitra antsika. Ohatra hoe misy zavatra tena nampozinao, tena natenainao, nefa dia tsy namokatra tapoka le izy. Mijery ny mitodika ianao hoe manahoana le lasa, dia tsapanao hoe tena efa nisahirana ianao, tena lany vola ianao, mandritry ny taona maro no nendrasanao io zavatra io, nefa dia rehefa avy eo mivoaka dia hoe tsy raikitra indray. Mampalahelo izany. Nefa raha mifidy ny anandratra an'Andriamanitra isika dia mifaly mandrakariva, mifaly sy manandratra ny tompo, fa tsy manala baraka azy na manao ratsy azy. Ka izany mifaly izany dia tena hoe amin'ny fo, fa tsy nataoko totoa hoe eo amolotra mianiany, nefa ny any anatin'ny fo tsy faly. Mifaly ary hoy ny afatry ny tompo amin'ny Filipianina 4:4, efa fantatra raha teo. Mila mifaly tsika hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Indray maka tsaroako indrindra tamin'izany fotoana izany, mbola tanora dia mitondra tomobila. Izaho rery ny ao anaty tomobila, ary dia misy lalana efa tonga ny bus izy amin'izao fotoana, fa tamin'izany tsisy bus. Amin'iny digy Antananarivo, amin'iny route digy iny tena hoe misy olona mandeha ny amin'ny arabe dia sakanany jereko le pôzipôzy amin'ny olona manao satroka, olona manana maizazy ny fahitana azy, manao kravaty, manao complet ary milanja baiboly. Vao nijereko ilay izy dia tonga dia fantatro mpitondra fiangonana izao. Nampandrosoako izy rehefa nanakana dia mipetraka taoriana izy, ary dia velona ny resaka. Iza moa ianao dia nambarany tamin'izay fotoana izay. Za raha vao nijery azy tery am-boalohany dia izahay paster io, fa dia tena izay tokoa ilay olona, paster izy io, tena paster. Ary tsy ilay paster kisarisariny misy paster mijangajanga, misotro toaka, lalao vehivavy, ao ambadika tena feno faratsiana. Fa izany tena pastera, tena mpanompon'Andriamanitra tokoa. Ny tiako ambara amin'izany rahavavy dia izao: eo amin'ny fitafintsika ivelany dia fahitana hoe kristianina tsika na tsy. Ny olona kristianina tsy manao akanjo miboridana, izay raha fitinina le izy, tsy manao akanjo miboridana ny kristianina, fa manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fitafian'io. Ary tsy tokony hoentintsika eny amin'ny toerana tsy tokony hitondrana azy izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ohatra hoe misy fianakaviana izao amin'izao fotoana izao manao famadihana,
tokony hoentinao amin'izany ny voninahitr'Andriamanitra. Na dia hoe asiana fitaoam-pivavahana amin'ny talakotrokotroka aza amin'ny fanombohana ny famadihana, fiatsaram-bela tsy fotsiny izany. Fa ny famadihana dia zavatra tsy tokony ataon'ny malagasy. Tsy manandratra an'Andriamanitra ianao manao an'izany famadihana izany. Fa ny vola izay omen'Andriamanitra anao dia hoentinao alevina any am-pasana amin'ny alalan'ny lambamena. Tsy manandratra an'Andriamanitra ianao amin'izany famadihana izany. Fa efa nitenen'Andriamanitra amin'ny Deutéronome 20 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 ny hoe tsy mety ny andehanana ny ampanandro, nefa nijery ny datinandro dia efa tany amin'ny mpanandro sahady. Le nilazaiko tary am-boalohany moa hoe vola izay men'Andriamanitra anao dia nalevinao any am-pasana, dia ampahatsiaroviko anao ny teny ato amin'ny liko 7:20 mikasika an'izay. Fakitsika indray ny andininy 17 hatramin'ny andininy 20. 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsa 10 ka nanao taminy hoe mandra-toa mandra-piavitro. Fa ny vahoaka ny nangahala azy dia nampitondra teny manaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakany izany lehilahy izany, izay lehilahy iny, tsy manaiky anjakany iny lehilahy iny izahay. Ary noho ny tafaverina izy rehefa nandray fananjaka dia nasaina natsoina keo aminy izany mpanompo nomeny ny vola izany mba ahitany izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga amin'ny voalohany ka nanao hoe tompoko, ny farantsanao ray efa nahazoko tombo ny farantsa 10. Ary hoy izy tamin'ny tsara izany ry mpanompo tsara fanahy, ry mpanompo tsara, satria nahatoko tamin'ny kely indrindra ianao dia manapa tanàna 10. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe tompoko, ny farantsanao ray efa tonga farantsa 5. Ary koa izy tamin'io manapa tanàna 5 kosa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe tompoko, indro ny farantsanao izay nitehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Hoy ny tompony taminy, vavanao ny tsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa za dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nalaiko. Koa nahoana tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako, ka rehefa tonga aho dia ho nandray ny amba ny janany. Ary izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa iny aminy ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana farantsa 10 izy. Lazaiko aminareo izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananana aza dia alaina aminy. Ny an'le manana amin'le farantsa farany iny, ny anazy nataony mosara, nofonosiny tamin'ny mosara.
zay ko ny maro amin'ny famadiana io. Vidy mosara be izy ametrahan'ny volany dia alefiny any am-pasana. Ry havana tsy mety ho azany. Mibeba, mialamby fanao ratsy. Mila mihitsy isika tsirairay mandinika hoe manandratra an'Andriamanitra ve izany amin'ny zavatra rehetra atao. Sao dia sahala amin'izay nolazain'i Jesosy hoe mpanompo ratsy fanahy izay. Mila isika mifikitra amin'i Jesosy Kristy, mandroso amin'ny lalina amin'ny fanarahana azy, mitombo amin'ny finoana azy, mahery amin'ny herin'ny fahirezany. Ka tsy lany andro tsika hoe andeha hanome voninahitra ny razana amin'ny famadihana, fa fantatsika fa efa nitenenin'Andriamanitra ao amin'ny Mpitoroteny 7:9 ny hoe Mpitoroteny 7 amin'ny 9 hoy izy hoe na ny fitiavany na ny fialonany na ny fankahalany dia samy efa levinela ary tsy manana anjara mandrakizay intsony ety ambany masoandro. Eo anatrehan'izany dia tsy tokony hanome anjara intsony isika any maty, fa tokony tsika anandratra an Jesosy Kristy, hanome voninahitra azy. Izy no omentsika voninahitra, na amin'ny volantsika izany, na amin'ny fotoanantsika izany, na amin'ny akanjontsika izany, na amin'ny fitenitsika izany, na amin'ny fanaontsika izany, dia tokony mandraka rivotsika manandratra an'Andriamanitra. Ny tompo ane hiasa ao anatintsika dia amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ataontsika dia izay manandratra an'Andriamanitra no ho tanterahantsika. Vehivavy Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Mpanolotra Marthe, Hervee.